aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly-miarabantsika indray amin'ity fidirana fahatelo ity, mihaona am-pifaliana indray ao amin'ny fanompona sy tatan'Andriamanitra, dia misaotra indrindra noho ny fahazotoana mivavaka sy ny faharetana amin'izany, dia mirary soa sy fahasalamana ary faherezana ho antsika tsirairay avy. Anio alady voalohany amin'ny volana loha-hevitra vaovao no banjintsika sy ainantsika manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo, dia samy hita fahafahantsika noho ny amin'i Jesosy izay manome antsika izany malalaka. Ndehantsika iombona amin'ny fiderahana sy ny fisaorana an'Andriamanitra ny Jaona toko 7, ny 5:40 sy 7:70 ary ny hira 2:70, ny 2 sy ny 2. Satria eo amin'ny tsy fahasalamana mahazo ny tompona andraikitra amin'ny tableau, dia izay ny tsisin'ny tableau anio dia hotononika arak'izay voasoratra ity izany rehetra izany dia araitsangana hanome voninahitra sy saotra an'Andriamanitra. Jaona toko 7, ny 5:40 sy 7:70 hiderahantsika, ankalazantsika ary isorantsika an'Andriamanitra, akambantsika ny feontsika hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameroka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Amen.
itovelo amin'ny fahasoavan'i Kristy. Fa hoaina iaina ny fahafanana totranay tao Kristy, ary hoaina izaraina ihany koa zany anana ny hazo fahafanana amin'ny Kristy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anatanay vavakay. Amen. Petraka ny fiainana. Afaka sika tompoko. Eren'andro tsara sy manindindro ary aninany sy tomponay ianao sotra mijery ary mbola masina satria sindrianao zay nijanona teny an-trano fampiriny foana ianao masina kotomy sady afaka manto zao indray favakoa ray eo ary dia namana dia tsy afaka manatrika an'izao ianao ngo mahay ny olana fa raha tsy salama izy ireny Jesosy le fahasalamana raha misy olana izy ireny dia ianao ny maha olana iakony namana koa teteny zay ao anatin'ny fahoriana ianao koa nge afaka zany ary kosa Jesosy dia tonga ndray zay amin'ny famakinana ny tenanao koa ingy izay amaky izany koa dia zany koa Jesosy dia fandeha masina io tsaka anatin'izy ireny ary izay maky izany koa Jesosy dia mbo tsy diso zany vitera zay nysaota ray eo. Amen. Famaky sy hain'ny soratra masitsika ry havana ao amin'ny fanekena taloha Isaia 1:20 atomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 1:20. Isaia 1:20 9:7 ka hatramin'ny 1:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Mifoaza ry sandrin'i Jehova, mitafy hery. Mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny, dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy ianao va ilay nitetitetika Andrahaba sy nitomboka ny dragona? Tsy ianao va ilay nahamaina ny ranomasina, dia ny rano amin'ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana alehan'ny navotana? Eny ny navotan'i Jehova iverina ka hankandroziona amin'ny fiompiana, ary ny fifaliana mandrakariva no eny an-dohany. Hahazo fifaliana sy faharavoravoana izy, ka dia handositra ny alahelo sy ny fisetroana. Mbola toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Jaona 1:7 manomboka amin'ny 9:13 ka hatrahatra amin'ny 9:30. Jaona 1:7 9:13 ka hatramin'ny 9:30. Hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo izay niaviany, nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanoty, fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony no henony. Hatrizay dia tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny masony izay teraka damba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, dia tsy mahefa na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'io ialahy, ka ialahy indray ve mampianatra anay, dia norohany izy. Jesosy nandrefa efa norohany raha lehilahy, ary efa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy? Tompo, mba inoko azy ho Jesosy tanina, efa nahita azy ianao, sady izy miresaka aminao, izao no izy. Ary hoy izy, Tompo, mino aho, dia niankohaka teo anatrehany izy. Hofaranantsika ny vaky arak'izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 2:20 raisika ao amin'ny 2:12 ka hajanona hatrany amin'ny 20. Asan'ny apôstôly 2:20 2:12 ka hatramin'ny 20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany raha nakany Damascosy aho, nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohampisorona, koa noho ilay nitatao vonana iny ny andro ry mpanjaka aho, dia hitako teny an-dalana fa indro misy mazava avy any an-danitra nanelatela manodidina ahy mba amin'izay niaraka tamiko, mihoatra noho ny famirapiratro ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra, dia nandray feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny Hebreo hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manindry
tenentsika zavatra sarotra aminao ny handrifaka ny fanondronana dia hoy izao, iza moa ianao tompo? Ary hoy ny tompo, izao ny Jesosy izay enjehinao, fa tsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoko taminao dia ny hanendranao ho mpanohy sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao, hamonjy anao amin'ny olon'Israely sy ny Jeklisy izay anirahako anao, hampisiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary ho amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba ahazahoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana ahy. Ray masina manamasinana ny fahamalina teninao fahamalina. Mbola ampitomboana amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Loha hevitra vaovao indray no atrehantsika amin'ity volana Jolay ity dia manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ny akantsika ny afatra an'io dia araka izay vakiana teo ihany dia ao amin'ny epistily soratan'ny epistily azafady faniasan'ny apôstôly toko fa 4 ka manomboka ny 12 ka hatramin'ny 20. Tsy ho vakiana intsony fa efa nazava ny namakiny ny mpanompo azy teo, mpanompon'Andriamanitra azy teo fa ny loha hevitra akantsika amin'izany dia amin'ny 20. Ny 20 manao hoe amin'ny aran'ny tompo ampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba azo famelan-keloka sy lova eo amin'izay no masinina noho ny finoana ahy. Mialohan'ny amelabelarantsika ny vaky teny fariavana dia tsara raha mifamahiry antsika amin'izao vanim-potoana misy izao. Marina tokoa fa sarotra ny teo-draharaha iainantsika ankehitriny nefa tsy tokony raviravy tanana antsika fa hitraka mandrakariva ary anaraka ihany koa nefa nitoro-hevitra sy nitoro-marika izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana reny fipetra maro isan-karazany reny satria mahasoa antsika tsirairay izany amin'ny lafiny ara-pahasalamana izany. Hiviana eto amin'ny afatra isika raha hojerevana ny zavatra nitranga tamin'ity vaky tena an'io ity eo amin'ny asan'ny apôstôly ny vakiana teo zany dia Paoly any am-pigadrana izy no manao io ty tantara ity zany no mitranga. Talohan'izay nefany rehefa natonga ny Paoly higadra samborin'ny Jiosy tany Jerosalema i Paoly. Natonga azy nisamborona dia teo any ady hevitra indrindra fa ny ilazan'ny Paoly ny amin'ny fitsanganany tena maty izay tsy nekeny ireo sady tsy moa zany tena tsy nanaiky fa farisona naiky any ny fisiany fitsanganany tena maty. Dia niteraka ino moa zany filaza zany fikorotanana lehibe teo amin'ny firenena Jiosy tamin'izany fotoana zany io ty tenin'ny Paoly io ny amin'ny fitorotenin'ny Paoly ny amin'ny fitsanganany tena maty io. Efa samborin'ny Jiosy izy tany Jerosalema zany tantara no nitsanga dia saika novonoan'ny Jiosy izy tamin'izay. Ny miaramila Romanina koa tonga teo raha teo no nainao an'ilay korotana nisy tao amin'ny tao Jerosalema. I Paoly niary tena ka nilaza tamin'ny miaramila Romanina hoe za manana ny zom-pirenena Romanina ihany koa. Dia izay nahatonga miaramila Romanina naka anazy nitondra azy nogadraina tany amin'ny rovan'ny miaramila Romanina zany. Dia tonga teo izy dia nanangataka ny andahan-teny eo amin'ireo mpanapaka sy mpitondra Romanina tamin'izany fotoana andro zany. Ary tsy hoe tao fotsiny satria manana ny maha-teratany Romanina azy izy zom-pirenena fa tsy teratany manana zom-pirenena Romanina dia afaka miaro tena eo anatrehan'ireo mpanapaka Romanina ireo. Ka nangataka i Paoly hiaro ny tenany mihitsy hatreo amin'ny empereur Romanina tamin'izany fotoana zany dia Kaisara ho an'ny Roma zany satria tany ny empereur Romanina no mipetraka. Dia neken'ireo mpanapaka sy
mpitondra romana tamin'izany fotoana izany moa zany fangatahan'ny Paoly. Fito amin'ity andiny soratra masina ity dia tonga teo aminy zany teo amin'ny Paoly ny mpanjaka Agripa io zany dia mpanjaka romana raha teo tany faritra nisy ny Palestina ankehitriny iny tamin'izany fotoana izany. Dia nandahateny teo Paoly nanazavany tantara izay natiny fantsovavolombelona tamina tany ny Jesoa Kristy ny antsoiny Jesoa Kristy azy ho lasa mpanaradia azy. Zay nga marina ataontsika ny tontolo ny manodidina nahatonga an'io andala-tsotra Ramasina vakitsika an'io io. Ny lohahevitra moa araka ny lazaintsika tamintsika tany am-boalohany dia ny hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Raha tia andala-tsotra Ramasina ity no jerevana ry havana dia azo omena lohahevitra hoe ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Paoly. Raha io perikopana antsika an'io zany dia ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Paoly. Zay zany azontsika omena lohahevitra amin'io andinitsoratra Masina io. Ary Paoly ry havana rehefa nifanenana tamin'i Jesoa dia tena nifanena raha-baky teny dia nifanena dia niovo tanteraka ary niova tanteraka ny fiainany. Raha izy mpanenjika amin'ny filazantsara iny teo aloha lasa indray izy lasa vavolombelona mitsorin'ny filazantsara ka nenjehana indray. Zay ilay hoe fahateram-baovao lazain'ny soratra Masina araka ny tenin'ny Paoly ihany koa amin'ny Korintianina faharoa toko fa 5:17 raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Zay tokoa ry havana rehefa hoe mihaona amin'ny Tompo dia Paoly moa dia nahita raharaha raha-baky teny nahita raharaha satria dia raha nanany eritreritra Paoly satria izy aoka fantatsika fa raha i Paoly manokana dia nisy an'ireny olona azo atao hoe nanana izy azy tao amin'ny fiarahamonina nisy azy tamin'izany fotoana izany satria sady efa fariseo izy mpianatra Gamalela hozy izy ahako no azo atao ihany koa nanam-pahaizana lalina mpianatra mampandinika malaraka ny lalàna no ihany koa raha fotoana misy azy azo atao hoe savant moa zany raha filozofy raha fotoana misy antsika izao. Nefa rehefa nifanena tamin'ny Tompo izy dia niova tanteraka ny tarigetrany sy ny fiainany. Tsy izy tsony ny tompon'ny fiainany fa Jesoa Kristy ny Tompo no naniraka azy amin'izay lalana tokony alehan'ny rehetra nampiterahana fitoriana amin'ny filazantsara. Hitantsika eto ry havana fa tsy zavatra mora ny miandry amin'ny fitorin'ny filazantsara na ny kristianina rehefa tena mijoro amin'ny finoana izy. Fa matetika ampisidra zavatra sarotra sy fahoriana aza izany hoe mandray anjara amin'ny fahoriana izay nentin'i Jesoa Kristy ihany koa. Raha ny amin'ny Paoly dia hojerentsika ny ao amin'ny Korintianina faharoa toko faha 2:20. Korintianina faharoa faha 2:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20 manambara ireo zavatra maro izay no sedrain'ny Paoly tamin'ny fitoriana filazantsara. Vakitsika amin'ny aran'i Jesoa. Indimy aho no kapohan'ny jiosy iny efapolo latsaka iray avy. Intelo no kapohina tamin'ny hazo aho, indray maka nitoraham-bato, intelo vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra tao amin'ny lalina tany anaty ranomasina zany, lata anaty ranomasina zany ny dikan'izany. Nandeha matetika aho saika mahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompon-tany namako, saika nahita loza tamin'ny tanàna aho, saika nahita loza tany anefitra aho, saika nahita loza tamin'ny ranomasina aho, saika nahita loza tamin'ny raha lahy sandoka aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitany tory matetika, tamin'ny anomanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadekana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy izay zavatra ivelany mbola misy koa izay nahazo isan'andro dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra. Sationa izany ry havana zany lazain'i Paoly zany. Zany midika fa tsy moramora ny fijoroana vavolombelon'ny Tompo. Zany no
asain'ny tompo ataontsika nefa maha-kristianina antsika araka ny verentsika no hevitra hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo dia azo dika ihany koa hoe mijorova volombelon'ny tompo amin'ity perikopa ity. Ny olona atao hoe afaka riavana dia olona niara tamin'ny toerana iray na toetra iray izay ratsy teo aloha ary makany na mifindra amin'ny toerana tsara na toerana tsara sy toetra tsara ihany koa. Miala amina mazava zany dia mandeha miala amin'ny maizina dia mandeha any amin'ny mazava raha dika tsotsotra. Ny fahafahanao amin'ny tompo riavana dia tsy mijanona ho fahafahana anaralofo fotsiny ihany. Hitantsika izany tamin'ny filazantsara izay ny jaona vakiana antsika teo jamba tany ankibon'ny reniny io lehilahy io nefa tonga nahiratra rehefa nianao tamin'ny tompo. Eto amin'ny asan'ny apôstôly ty kosa nefa dia Paoly dia nahazo amin'ny fahafahana ara-panahy satria raha fahafahana ara-lofo tsy afaka Paoly tamin'io fotoana efa galy izy tsy afaka izy zany fa ny amin'ny Paoly fahafahana ara-panahy no nambarany sy ny toriny ampahiratra amin'ny masony ialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefany satana ho amin'Andriamanitra mba azo famelan-keloka sy lova araka ny vakintsika teo amin'ny 9:20 teo. Izany hoe ny anjaran'ny Paoly zany eto dia nampahiratra ny masom-panahy olombelona mba ialany amin'ny fahotana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Mba ahitana vokatra nefa ny havana ny fanambarana ny fahafahana ao amin'ny tompo na ny fijoroana vary olombelona dia misy toetra roa dia nananan'ny Paoly tokony ho takiana amin'ireo mpijoro vavy olombelona zany na mpitoro filazantsara ihany koa na ny kristianina mihitsy aza. Toetra voalohany dia ny fiainana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tantarany tamintsika teo dia ny fiainan'ny Paoly tsika zany. Fiainana tsy mora fa sarotra ny lalovany sy ny diavina tamin'ny fanarahana ny tompo. Nefa dia avoaka mpandesy mandrakariva izy tamin'izany rehetra izany. Faharoa dia ny hafatra izay entiny. Inona ny hafatra ny entiny? Dia fanambarana famonjena sy ny tanterahana teo amin'ny azy fijalian'i Kristy. Araka ny voalaza ao amin'ny Korintianina 1:2 manao hoe fa nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy vaompy teo amin'ny azo fijaliana. Marina fa tsy misy marina tsika na dia iray aza nefa aoka tsy alokaloka eo amin'ny fahalemena foana tsika kristianina fa hanana ny fony fitebebahana marina ka raha sendra lavo aoka tsy vary lavo ary raha sendra potraka aoka tsy osy potraka. Ny fanambarana ny fahafahana amin'ny tompo ry havana dia tsy amin'ny fotoana mora na mahafinaritra ihany fa amin'ny fotoana sarotra indrindra ihany koa. Satria eto amin'ity perikopa ity dia hitantsika tsara fa any-ponjy Paoly no asain'i Jesosy mijoro vary olombelona ka mijoro filazantsara ka mijoro vary olombelona hitorony filazantsara amin'ny firenena rehetra. Eto zany moa dia apôstôly tsara Maria Paoly apôstôly dia efa tsara marihana fa apôstôlin'ny Jetilisa moa tsy fiantsoana azy satria tsika tany amin'ny firenena Jetilisa akoatran'ny Jetilisa moa dia Jesy firenena akoatran'ny Jiosy natsoina hoe Jetilisa. Tany zany Paoly nitorony filazantsara tany amin'ny firenena akoatran'ny firenena Jiosy. Eto zany zao dia rehefa ity perikopantsika ity dia amin'ilay Romanina izy no manao ny fitoriana filazantsara. Satria dia tany am-ponja ary izy dia afaka nitory ihany koa zay zany hoe tombony manokana nomenan'ny Paoly tamin'izany fotoana izany. Ny fijoroana vavy olombelona ry havana dia atao sy tanterahana arak'izany dia anatin'ny fotoan-tsaratra sy manahirana mamonjentsika ny fanahin'ny olona. Eto ry havana dia misy mpitoro filazantsara Maorisiana iray izay teto tamin'ny taona 2014 nandalo teto izy tamin'ny volana Jiona izy tamin'izay fotoana izay nanao asa fitoriana eto Madagasikara izy. Mety efa henontsika ka tamin'izay ilay Miki Ardi moa ny anarany Maorisiana izy io. Misy anankiray fampianarana mba nahafinaritra no nampitainy zaraiko amintsika dia misy hoe ny fototra iorenan'ny fihinanana kristianina ry havana izy dia misy teboka anankitelo tokony arahana. Teboka voalohany kristianina mila mandahatena.
kristianina mandany tenany. Teboka faharoa, kristianina mitondra ny hazo fijaliana. Kristianina mitondra ny hazo fijaliana. Ary ny teboka fahatelo, kristianina manaiky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany. Kristianina manaiky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany. Io dia araka ny tenin'i Jesosy tokoa aloha amin'ny filazantsara ny Luka 7:17 manao hoe: ary koa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy tahanaraka ahy, aoka izy andany tenany, dia hitondra ny hazo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Izany hoe tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana ny tsirairay avy izay manaraka ny Tompo ka mandany tenany, tsy mandeha araka ny sitrapony intsony, fa mandeha araka ny sitrapony izay naniraka azy, dia Jesosy Kristy Tompo izany. Iverina amin'ny zava-misy ankehitriny ary havana izay atrehintsika izay miharihary eo amin'ny tafika andreafantanàna moa fitentsika malagasy azy ny fisian'ity vovon-valanaretina ity. Na inona holazaina na inona ambara dia kapak'Andriamanitra ataon'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, izao zava-misy izao. Fa lakiloso fanairana ihany kosa nefa ho an'ny kristianina ihany koa, mba tsy ho variana amin'ny rehaka izao fiainana izao intsony, fa hanomana ny mandrakizay ihany koa. Anetsy ny maty, atapitrisy amin'ny marary, potika ny asa fihariana rehetra sy ny fivelomana, simba ny fiarahamonina noho ny fisian'ny fitsitokotokona. Izany rehetra izany no mitranga, na navelana Andriamanitra hitranga dia mba hitodihan'ny olombelona amin'Andriamanitra indray, satria rehefa divotry ny fahotana izao tontolo izao. Azo atao hoe lakiloso fanairana farany ataon'Andriamanitra amintsika olombelona izao vanim-potoana izao. Izao vanim-potoana izao ry havana no vanim-potoana ny farany araka ny tenin'ny soratra masina. Vanim-potoana ny farany amin'ny andro farany izao misy antsika izao, ka mitaky fibebahana marina sy fandinihan-tena lalina izao fotoana izao. Izay mamaka ny itoriana amin'ny filazantsara sy hijanonana, sy hijoroana ary fikirana amin'ny finoana ankehitriny. Miororo izao tontolo izao, mety ho sanganihana sy very hevitra koa ny kristianina amin'ny izao tranga misy izao, fa ny fampireherantsika kristianina dia tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Dia zavatra roa aloha izany tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Ary ny teny etiko ampiarezana antsika dia araka ilay voalaza amin'ny Romanina 5:15 manao hoe: fa raha velona isika dia velona ho an'ny Tompo, ary raha maty isika dia maty ho amin'ny Tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny Tompo ihany. Dia mahireza ry havana, feno ry havana, meteza andatena ka hitondra ny hazo fijaliantsika isika, ary mijorova olombelon'i Kristy eto amin'izao tontolo izao ity. Ka sahy mitoro ny vilazantsara mba hampahiratra amin'ny mason'ny olona, ka ialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba ahazo ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Aorianany afatra dia raisina ny tsodrano. Izao ny afatra ny Tompo, raha avy nandray ny tena sy ny rany Kristy isika, avy nahatanteraka ihany koa ny fampivavahana. Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'ny Kristy antsika, koa tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga ny fanandevozana intsony. Amen. Ho tanteraka aminareo anie ny tsodrano sy ny fitahin'Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ary ny Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ny Kristy, rehefa miaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina,
Amen. Iny a raso antsika rehetra mareza daholo ao aminao any ny fiadanana sy ataovy ambony be ny tanana mariky ny fihavanana